fa ilay miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androan'io ity dia manona fiadanan'ny tompo aminao izay tonga hita amin'ity toeran'ity fiadananao antsika rehetra. Salama daholo raha misy tsy salama dia afaka hitina mbavaka izy avy eo dia hikasikasa ny tompo. Raha ny tompo indray tsika mbola afaka miaraka tahaka izao dia mino manokana fa azo anjara ianao androany. Tsy misy fotoana zany na ny kely ary ka tena ahitantsika, tena fahatsika mifandray amin'Andriamanitra ka tsy mahazo anjara ianao. Ny ahalalana fa tafahoana tamin'Andriamanitra ianao dia mahazo anjara ianao. Fa raha ny fotoana anankiray ianao mandeha mivavaka efa tsy nahazo anjara. Dia inona ny anton'izay? Tsy tafahoana taminy ianao. Tsy tafahoana. Fa raha vao tafahoana ianao, tsy maintsy impératif, tsy maintsy mahazo foana. Tsy maintsy mihinana foana ny karazany samihafa. Ny sasany trondro, ny sasany mofo, ny sasany hena, ny sasany legioma. Tsy fampijerijerena mihitsy zany ny ianareo toa zao. Fa iny mety aminy. Fa rehefa mihaona amin'Andriamanitra ianao, rehefa maheno ny asany ianao, rehefa tafahoana aminy ianao dia tsy maintsy mahazo ianao. Amen. Raha tsika ifampizara hafatra efa fandren'ny sofinao fa za tena mahatsapa mihitsy, tsy haiko ianao fa za mahatsapa mihitsy hoe tena ilaiko ny rappel. Tena ilaiko ny rappel. Indray tena nisy interview kely hitako maly John MacArthur angamba le John MacArthur zay mpitoro teny malaza be mihitsiny dia ozy izy niresaka tamin'ile vaovao zany miresaka momba ny vadiny. Tena magaga mihitsy fa dia io ny vehivavy men'ny tompo hafa. Io rery ozy izy ny tsy mba impressionné amin'ny zavatra zay toriko. Dia meny olona. Dia faharoa manarakaraka an'izay ozy izy. Tsy nenazy ozy izy tia ny ainako daholo izay zavatra toriko rehetrarehetra. Zay zany andrasan'ilay vehivavy, les femmes ne sont jamais satisfaites, zay fomba fiteny an'ilay izy. Dia zany mijery an'ilay izy, mpitory teny malaza be, fandrarezina be tonika izany mbola misy zavatra tsy iainany ihany ny zavatra toriny. Maika avy ny tanora kely takantsika izao. Ka zay no mampatonga an'Andriamanitra mamerina. Satria maninona? Zay mandra-pahafotsy ny volonareo. Za foana mbola hitrotro anareo. Mbola mila trotrona foana. Za mbola trotrona fa aza mijery ahy ianao fa zao mbola trotrony foana. Dia ianao ihany koa aza gaga raha ny amin'ny fitrotrony ianao sy ny amin'ny fitondrany ianao amin'ny vanim-potoana rehetra. Hijery teny ary tsika androany za vainao ty. Exodus 4:10. Dia fantatrao reo aiza hoaiza le izy zao. Exodus 4:10. Exodus 4:10. Dia andevaka itsika foana ny tantara fa ilayntsika foana ny rappel. 10:10 hatramin'ny 4:10. Exodus 4:10, 10:10 ka hatramin'ny 4:10. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary koa izy tamin'i Mosesy. Moa tsy nisy fasana, enoana tsara ilay zavatra ataony, enoa tsikelikely mihitsiny. Hoy izy tamin'i Mosesy ilay zanak'Israely io, moa tsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao ho faty aty anefitra izahay. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta. Jereo tsara ny zavatra izay efa tao am-pony izy rehetra hatramin'izay. Tsy izao va ny teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe aoka izay
fa velao ihany izahay hanompo ny Egyptianina. Fa alohanay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any an'efitra. Aroa Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona. Fa ho hitanareo famonjeny Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Korintianina Korintianina faharoa toko 10. Korintianina faharoa toko 10. Korintianina faharoa toko 10. Dia ny andinin'ny fahatelo alovakitsika hatramin'ny andiny voalohany. Korintianina faharoa toko 10 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina no akitsika aran Jesosy. Ary ny tenako zao Paoly dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy. Dia izaho izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo. Fa sahy aminareo kosa rehefa tsy eo anatrehanareo. Dia mangataka mba tsy ho sary rehefa tonga any aminareo amin'ny fahatokiana izay kasaiko asahiana amin'ny sasany. Izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Sy tsika tsindrim-peo amin'izay manomboka eto. Fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiedin'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mambabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ary vonina maly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Amen. Reo tenireo no andeha ifampizarantsika anio. Ary asitsika aloha hevitra trany mba tsy hivily ho amin'ny ankaviana ho amin'ny ankavanana, fa hazava tsara ny zavatra izay hoe nosofinao. Aloha hevitra tsika androany dia izao hoe safidio ny adinao. Hoana tsara? Safidio ny adinao. Ary ny tapany faharoa kosa rehefa avy eo safidio ny fitaovam-piadianao. Resaka kombaty androany ity izany. Tsy kilalao ty va resaka komba. Eny ary hiditsika mivetiny ao anatin'ilay izy tantara aloha voalohany indrindra. Ny tantara zanak'Israely voaka ny tany Egipta, efa nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Zanak'Israely tsy nanao ninninona mihitsy. Petrapetraka ny tokantrano any fotsiny izy rehetra fa amoaka azy Jehova. Miandry coup de sifflet fotsiny hoe rovina ny voaka, dia mivoaka, dia mipetraka fotsiny zareo. Dia Andriamanitra ny asa ary fedina eo ampelantanan'Andriamanitra. Izy tsy mila miaramila, izy tsy mila basy tafondro, izy tsy mila teknôlôjia, izy tsy mila vola sy arena, tsy mila izy na farantsa iray ary, tsy mila izy na denari iray ary, tsy mila talenta vola fotsiny iray izy. Fa zavatra ilainy dia olona ray ihany, fa le ray natahotra dia nampiana ray fanampiny. Fa iza dia zahary kosa mba alao mba siana ray fanampiny.
dia Mosesy irery ihany ny ilainy raha ny tena marina. Fa rehefa niady hevitra be Mosesy, niady varotra be Mosesy hoe za rery kosa ve hifanandrina amin'ny mpanjaka lehibe tahaka reny. Dia izy moza Andriamanitra hoe tsy maninona ary zany fa ho alefako efa miainga any arona rahalahinao tsy enao izy fa nareo amin'ny rahalahino andeha hoany za miresaka aminao dia enao kosa arona kosa mpitondra teninao. Dia zay fandehala izy miaraka amin'ny tehana. Andriamanitra manao opération any ambadika ny Israela mipetrapetraka fotsiny ao tokantranony ao miandry ny vanim-potoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga ny vanim-potoanan'Andriamanitra dia nivoaka ry zareo. Andriamanitra zany miady ho andry zareo dia izy manaraka fotsiny ny zavatra izay ataony. Dia mivoaka izy, rehefa mivoaka izy dia nandeha lalaka zany tsy tadidiko intsony na atelona na afrina miainga avy eo Egipta midina makany atsimo mandrapahatongany eo anoloan'ny ranomasina mena. Rehefa tonga teo anoloan'ny ranomasina mena dia nijanona satria nijanona ny andry afo sy ny andry rahona, colonne de feu, colonne de nuage. Janona dia mijanona ihany koa ny Israely. Inona zany ny atao eto? Ny atao eo miandry ny Egyptianina. Zay fiarahana amin'Andriamanitra miandry fahavalo. Inona ny ataontsika eto Andriamanitra? Raha fa ho avy eo fahavalo. Fa nga tsy tokony hoe entinao mitsoaka fahavalo ny normal indrindra. Zay normal aminareo. Fa tsy normal zay amiko. Fa ny normal amiko miandry ny fahavalo isika. Manjary tsy tratrandry zareo nareo. Tsy tratrandry zareo nareo raha tonga dia ho atao le zavatra. Fa aloha nareo tratrarina dia zay vao atao olona hetsika. Dia nanomboka amin'izay teo aloha nijanona teo dia tsisy resaka fa hoe miandry topo zany hoe inona ny atao tsy fantatra raha teo hoe hanohy lalana zany. Fa tonga amin'izay ny fahavalo ny Egyptianina nanomboka nisy hiraka na eno nisy pitsilo ny tazana avy any ambony misy zavatra miroadrohatra be ingy, misy mitora-jofo be ingy, kay Farao miaraka amin'ny mpitaingy soavaly eninjato miaraka miaramila be dia be ohatry fasika ny ao aoriana ao. Nomboka nikoropaka amin'izay ny Israely hoe fa ahoana ary ty lalana ity, fa ahoana ary ty zavatra izay atao ity, nitondranay ho aty an'hevitra va ianao, tsy misy fasany ilevenana va any Egipta, no aty amin'ny hevitra ty izahay no tediavinao ho faty tsy le maty ny problema ozy izy ry zareo. Fa le tsisy fasana, zay ny tena olana. Zay ny tena olana amina io, fa le maty mo say mo faty daholo ny olombelona rehetra, fa le tsisy fasana mihitsy ny tena olana. Dia ozy Mosesy amin'izay resaka hoe mijanona miandry an' Jehovah nareo, ny Egyptianina hitanareo anio, tsy hitanareo tsony rahatray, Jehovah hiady anareo, fa ianareo koa sangina. Ao anatin'ilay tantara zany misy komba ao anatin'ilay izy, fa tsy matsiaro an'ilay teny anankiray izay any ny Korinthiana voalohany toko 10 hoe ny Israely ozy izy dia nihinana fisotro-panahy iray ihany, dia tsy iza fa Kristy izany, vatolampy fanahy iray ihany. Fa zao ny ankamaroany dia tsy nankasitrahana satria maninona nomena teny izy fa tsy niary finoana tany am-pony zany teny izany. Andriamanitra miteny aminy hoe soroko ato anatin'ity toerana fanandevozany ity ianareo dia omeko anareo ny tany tondratry noho ny sy tantely. Fa hatramin'ny voalohany Israely zay tsy mila an'izany. Tiana iza, eny iza moa tsy tia tondratry noho ny sy tantely. Fa raha ho faty kosa tsy mety aminay izany zavatra izany. Raha lafo loatra ny fomba hividianana an'ilay tany tondratry noho ny sy tantely, tsy mety aminay izany zavatra izany. Fa aloha ihany izay hijanona ao mpanompon'ny Farao, aloha ihany izay anao an'izao asa rehetrarehetra, tsy manino zany fa zatra raha teo koa ny razambe anay fa nanao an'io foana. Aloha izay hijanona eto fa alohanay velona, alohanay mba mamofopofona tongolo tsy ndraindray, alohanay mba mahazo fofopofokena tsy ndraindray toy izay ho faty any an'hevitra any. Fa tsy izay ny planin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manana planina hitondran-jareo amin'ny tany tondratry noho ny sy tantely. Fa mialohan'izay mila miady. Ary izay tsy nafonan'ny Israely. Satria maninona hatramin'ny voalohany aloha ny fony tsy vonony ny ady. Faharoa manarakaraka an'izay tsy fantan'ilay ady izay tokony hiadivana. Dia isaka mandeha izy dia mieritreritra foana hoe tonga Farao, ahoana ny hiatrehantsika ny Farao? Inona ny fitaovam-piadiana hiatrehantsika ny Farao? Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany tsy nampiady ny Israely tamin'ny Farao mihitsy. Azonao ilay tantara? Tsisy an'izany mihitsy no hoe
hoe irahana kely ndray ihany nandana aloha tsy netiny amin'ny Mosesy dia tana aloha lolon'ny Israely mba miresaka kely any ndray aloha alamindamino sain Farao tambatambazo ao izy hoe vangivanginay hoe ianao fazamata ohatra hoe fa tena aloha zay andefa zinge ho dia mariny zay mbola iverina fa vangivanginay eto ianao. Tsisy participation au combat na ny kely ary avy amin'ny zanak'Israely. Tsisy. Fa Andriamanitra nanao ny ady nanafaka an'zareo ny ala amin'ny Farao. Dia Andriamanitra no ny ady n'Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena. Dia Andriamanitra nanarona any Farao sy ny miaramilany tamin'ny ranomasina mena. Tsy nisy fifanandrinana na indray mandeha ary. Tsisy confrontation na indray mandeha ary. Fa Andriamanitra ny nandamina ny zavatra rehetra. Azonao ilay tantaratra eo. Fa ny sain'ny zanak'Israely izay efa tsy vonona hatramin'ny voalohany hiala tao amin'ilay confort be misy anazy dia nietrehitra foana hoe izahay ny andeha hiady amin'ny Farao, izahay ny andeha handresy lahatra amin'ny Farao, izahay ny andeha hanao korakora amin'ny Farao, izahay ny famely aminy, ataony ahoana ny hiady amin'ny soavaly sy ny miaramila, hazony mba hanananay dia ho velesina amin'ny hazo izy rehetra. Ohatran'ilay fomba fiteny malagasy hoe atody miady amam-bato, tonga dia azo antoka fa omelette sur le plat ny trangeo. Zay ny trangeo fa tsisy hafa. Tsy vonona ny fondrareo ho any amin'ilay planina, ho any amin'ilay teny fampanantenana. Dia mazava ho azy, tsy vonona ny fony hiady. Dia mazava ho azy, tsy vonona ny fony halala hoe inona no ady. Zay anjara eny ao anatin'ilay izy. Zay ilay tantara. Osy Paoly ao anatin'ilay teny hoe fa na dia velona araka ny nofo azy izahay ozy izy dia tsy mba miady araka ny nofo. Hatramin'ny voalohany ny tantara rehetra ao anatin'ny Baiboly, ny ekipan'Andriamanitra tsy miady araka ny nofo zany. Misy zavatra déséquilibré foana ao anatin'io Baiboly io, naiza vakianao, déséquilibré foana. Zay vakianao rehetrarehetra ao, Labana hiady amin'ny Jakoba, fa Jakoba miaraka amin'ny izy ny lehilahy, dia miaraka amin'ny olona vitsivitsy monja, mpanompony, dia ny ambiny zaza ambaivavy, ganagana sy dokotra, ary ondry vitsivitsy, fa andeha hiady amin'ny Labana. Miaraka amin'ny havany rehetrarehetra, miaraka amin'ny miaramilany rehetra. Jakoba andeha hiady amin'ny Esau, ralahany, izay nofotahany. Tsy maty ny Esau lolo mihitsy efa 20 taona ty ambady hoe tena tsy manay kosa fa le tsaramaso tsy naninninona andeha ferako iny afetsifetsendra iny. Fa le tsodrany dada kosa tena tsy raikitry ny zavatra iny. Fa tonga dia nanangona lehilahy Esau. Fa Jakoba tena nietrehitra sy nampiasa teknika sy taktika tao anatin'ny saina mihitsy hoe ahoana ny fomba andemeko ny sain'ny rahalahiko. Nalefa ny ankizy kely voalohany indrindra. Hoe mahita ilay ankizy tonga dia nafarina mihitsy ilay ankizy kely vao mahita ny Esau tonga dia bonjour tonton. Tonga dia tsy sa mamono izy. Nalefa ny Jakoba ny teknika sy ny taktika mandehana aloha voalohany. Dia zanak'ilay mpanompo vaviny nalefa ny aloha. Tsy tadidiko na bila sy izy ny anankiray. Dia nalefany. Dia raha vao ohatra ka vonoany Esau reny, dia alefany ray ny manaraka, alefany antokony fahatelo, alefany antokony fahefatra. Fa ny fediny ny tafika io izy Paoly. Zay tsy miady amin'ny nofo zany. Zay tsy miady amin'ny fahaizan'ny saina izany. Zay tsy miady amin'ny fananana miaramila be dia be zany. Ny fedin'Andriamanitra tsy miady, tsy équilibré. Zavatra tiako zaraina aminao, ny ferahana amin'Andriamanitra, ny fahavalinao dia matanjaka lavitra noho ianao foana. Zay dia aoko fantatrao androany. Aza mietrehitra matoa izy kely herinao ianao dia tsy fahavalinao iny zay. Tsy izy iny, tsy izy iny. To dia esory ao anaty sainao fa tsy izy iny. Fa ny fahavalinao dia mahery noho ianao foana.
zay foana ny tantara tao anatin'ny baiboly. Goliata dia ngeza lavitra, ekipe lavitra noho i Davida. Zay foana ny tantara tao anatin'ny baiboly. Misy tantaran'i Elisa ao sy Gehazy mpanompo lany, Elisa efa lantitra, Gehazy tanora fa inona moa ty tanora. Eo anatrehany miaramila sy ny kalesy manodidina ny tanàna. Ozy Gehazy ny resaka tamin'ny tompony ilay manana fomba fijery araka ny nofo ilay tsy mitovy amin'ny tantara Paoly eto. Indrisy tompoko very isika. Inona ny ataontsika par rapport amin'ireto olona be dia be ireto? Fa maty isika. Ozy Elisa miresaka sa matahotra zany. Ny momba antsika dia lehibe lavitra noho izay momba azy. Amen. Inona ny adinao? Safidio ny adinao. Raha vao tsy fantatrao ny adinao, dia any amin'ny tsy tokony adinao ianao no miady. Ny zanak'Israely raha manao korakora amin'ny Egiptianina, jinjainy ohatry ny moka. Ny moka ary mbola misy tena koko be reny. Ozy le rahalahy anankiray zay moka avy Antananarivo ohatra ny moka nandalo université zany. Ianao va isambotra azy iny, niakatra tampoka izy, tsy hitanao tsony lasaiza le moka te. Fa eto ny Israely raha niatrika korakora tamin'ny Farao, tonga dia tsisy ndray mamely tapitra. Ny komba ny Israely tamin'ny Amalekita nge tena komba tena tsy mifanandrina mihitsy. Ary ny fomba fediana Andriamanitra amin'ny Amalekita tena tsisy ifandraisa mihitsy. Fa lahy antitra ianao sainy manangana tehany ohatran'izao dia mandresy hono ny Israely. Aia moa tsy lazain'ny olona hoe tena tantara angano ny baibolinareo. Aiza koa nisy an'izany zavatra zany hoe misy lahy antitra ery atapitendrombohitra manangana tehany ohatr'izao dia mandresy hono. Dia vao milatsaka olona le tehana dia resindray. Aiza koa nisy an'izany. Fa nen'Andriamanitra nefa tena zany. Nomboka miditra moramoritsika ao anatin'ilay tantara. Ny komba an'Andriamanitra dia Farao. Izay nen'Andriamanitra. Ny komba ny zanak'Israely mangina. Jehova iady ho anareo. Izay ny anjaran'i Jehova. Fa inona ny anareo? Mangina. Izay ny komba anareo. Tsisy zavatra hafa ataonareo. Amen, zay alohatreo. Mbola holazaiko aminao rehefa avy eo ny asarotana ny moramora ty. Tsy moramora zany ty resaka ty. Matsiaro mihitsy any tenin'ny Jakoba nilaza hoe karazan'ny biby rehetra voafehin'ny olona avokoa. Fa ny lela teneniny ty ka mora hoe ianareo angina fa andramo ary. Raha mety io, tsy mety zany. Zavy dianaka kaloko zaho mbola tena. Andriamanitra miady. Izay ny komba n'Andriamanitra. Andriamanitra misafidy ny komba. Misy komba roa zany eo anatrehany zanak'Israely. Dia misy komba roa eo anatrehanao. Raha tsy kopy aloha ianao misy roa eo dia efa tsy izy sady. Efa or komba sady ianao misy adversera roa eo ambony sehatra. Roa ahoana? Raha ihany ny hitako. Nen Jehova zay le hitanao. Azonao? Fa le tsy hitanao, ino ny anao iny? Le tsy hita maso, ino ny anao iny? Ty zany efa ady, mbola pimpastera rara hafa indray hoe hitadiny tsy hita maso indray zany hoe tsy io ny anao iny. Fa le tsy hita maso ny adverserako. Le tsy hita maso ny noadiko. Le tsy hita maso ny kombako. Fa la hita maso ny komba an'Andriamanitra io. Komba an'Andriamanitra. Inona zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao? Ny olona araky ny nofo izay ambaran'ny Paoly eto dia tsy mahita an'ireo zavatra roa ireo mitovy amin'ny Elisa sy Gehazy. Feheziko kely ny tantara ho an'izay tsy mahalala. Elisa ilay mpanompon'Andriamanitra ara-panahy, mahita zava-panahy, mahita ny tsy hitan'ny olona. Gehazy ilay mpanompon'Andriamanitra ara-nofo, samy mpanompon'Andriamanitra ireo. Ny Israely inge samy vahoakan'Andriamanitra, ny Israely na Mosesy. Fa Mosesy mahita zava-panahy. Amen. Aoka mba ianao ihany koa izay mahita zava-panahy zay aloha. Amen. Mosesy mahita zava-panahy. Iza moa ny anaty Davida mahita zava-panahy.
fa Saoly mba amin'ny eninjato lahy mialokaloka ambany Anjavidy mandinika ny technique de combat isaky ny miantso Goliath. Rila la Israel vao maheno an'izay dia efa fitsaka izay indray ny ianao. Lazao ny akaikinao hoe ianao zany lazainy zany hoe eninjato lary zalahy eo samy mody mbola farina daholy. Na rahalahy natao tsy haiko loha rahalahy fa za fanontanontany mihitsy fa tsy mahita atao zao io. Mbola misy tantara ohatran'izay koa anatin'ny Baiboly. Saoly mbola miketrika Jonatana zatovo miaraka amin'ny zatovony efa mianika tendrombohitra andeha hanafika olona maro be. Le système n'Andriamanitra tena misy tantara mizara roa foana. Voalohany indrindra zany ao anatin'ny Baiboly. Zay nge mahenjana be an'ity boky ity. Ity boky ity tsy olona ray nanoratra azy ka hoe esprit an'olona ray ny ato fa olona eninjato no nanoratra n'ity Baiboly ity. Zavatra rehetrarehetra voasoratra ao misy tantara olona eninjato no nanambatambatra be dia be. Fa zavatra mahagaganao esprit ray daholo izy rehetrarehetra. Izy rehetra tsy nanafaka na ny ray ara fa manoratra Mosesy zavatra ray mitovy ny esprit izay hitondrany anazy. Manoratra Josoa zavatra mitovy ny Josoa. Manoratra daholo karazana mpaminany rehetrarehetra sy karazana olona rehetrarehetra manatsofoka daholo fa tsy miova mihitsy. Zay le resahako amin'ny école de ministère hoe azo be ny fahalalana ny Kristy. Mitsangana le azo, ambolena le azo, ngeza be le izy, be ravina be, fa makaravina ray ianao. Dia jerenao ny constitution n'iny ravina iny, dia makaray ary amin'ny sisiny indrindra indray ianao, dia jerenao ny constitution mitovy ihany. Jerenao ny any faratapo mitovy ihany, alainao ny atao amin'ny fakany mitovy ihany izy rehetrarehetra. Mitovy daholo ny voasoratra. Misy komba n'Andriamanitra, dia misy anjaran'ilay olon'Andriamanitra. Misy olona izay ara-nofo dia misy olona izay ara-panahy. Zay foana. Ao anatin'ny Korintiana 4:10 ihany misy an'ny Paoly izay ara-panahy dia misy ny Korintiana izay ara-nofo. Tsy mahita zavatra hitan'ilay olom-panahy. Tsy maintsy olom-panahy ianao vao mahita ilay komba faharoa. Tsy maintsy. Tikazany olom-panahy zany dia olona nateraka indray amin'ny Kristy. Olona inona? Tsy azonao zaraina amin'izao tontolo izao. Ity resaka ity. Tsy azonao resahana amin'ny mpivavaka tsotra ity resaka ity. Dia ho kapokapohanao sy sorony hoe Jehovah hiato anao fa ianao angy. Tsy azony zany. Tsy hain'ny fanahiny zany. Aminazy ny komba dia ny vidim-piainana izay miakatra. Amin'ny komba dia ny karama izay tsy mifanaraka amin'ny dépense. Alefa ny chiffre ny dépense, alefa ny karama. Rehefa ampitahaina izy roa, trosa foana zany ny ainana mandavataona raha izao ny fandehany. Jerena ny aretina zany fomba fijery izao tontolo izao, jerena ny aretina. Jerena ny eo am-pelantanana. Zay le fitaovam-piadiana manomboka tafiditra satsika amin'ny tapany faharoa. Jerena ilay fitaovam-piadiana mitovy amin'ny zanak'Israely mihitsy. Ireto Farao miaraka amin'ny kalesy sovaly miainga avy any kosa inona ny eto am-pelantanantsika. Mety efa mba fampiresadresaka hoe mbangony loha izay misy any mbangony. Inona avy no hitanareo? Angady. Inona avy? Fanoto. Loza koa ny ianareo zany. Zany ny fediana eo am-pelantanana. Le fanoto nge tsy mahafaty fa mampisy bosy fotsiny. Raha tsy velivelesiny elabe tsy maty. Ianao mamelively elabe ny olona mitselaka indray mandeha dia tapaka lohana. Mijery an'ilay fitaovana eo am-pelantanana. Tonga dia reraka. Satria maninona? Tsy fantatra hoe inona ilay komba. Tsy hay hoe inona. Dia tahak'izay ihany koa fiainantsika io raha lasanabavy. Misy komba foana ao isan'andro. Aza mbola reraka aloha fa mbola eto tam-piadiana isika. Aza reraka izany mihitsy. Aza reraka amin'ny problème izany mihitsy. Amen. Fa mahatonga anao reraka ny amin'ny problème Farao no hitanao. Toy izay ianao hiady amin'ny Farao. Lasa Farao dia hiady amin'ny Amalekita indray.
tsisy fitsarana mihitsy zany Andriamanitra ty fiainany ty, fa lasa i Farao dia miditra ny Amalekita, lasa ny Amalekita dia miditra ny Kananita, miditra Midianita. Ositsika hoe zao hita rehetrarehetra zao hita mandra-piala eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary ny tena raharaha dia zao misy ny tonga ho azy, fa misy koa Andriamanitra mihitsy araka ilay resaka teo, ampendrasiny mihitsy ianao. Nga izy andro fotsiny hoe mitaredretra retsy dia hoe azara ary izy mitaredretra, izy mihitsy mampiandry anao an'ilay izy. Dia misy zavatra tena eritreretinao mihitsy hoe raha ohatra ka tonga dia nandeha tamin'ity fotoana ity tsy tojo an'ity olona manome Andriamanitra fa manina reo tsy mba menao tsilosaina ndana mody ainy andana. Fa nataonao niandry teo dia rehefa niandry teo dia tratran'ity problema ity. Zay mihitsy ferahana aminy. Izy mihitsy ny manao an'izay anazarana antsika, ampatonga antsika hitady, ampatonga antsika ametraka ny adintsika. Na ny tena marina tsy adinao anye le Farao. Andriamanitra tsy mbola niteny tamin'ny Israely mihitsy hoe hiady amin'ny Farao zany nareo, fa Israely ny efa tsy vonona, ary Israely ny say efa tsy amin'izay sitrapon'Andriamanitra, dia lasa any amin'ny ady amin'ny Farao foana. Zara lasina bafy te hizara aminao mity androandroany ity. Na manao ahoana vidim-piainanao tsy adinao io. Diso combat ianao. Na ohatry ny ahoana le andefy mandrinao ao, na be memenina be, na pilavaniny, na tsy mampidi-bola, na inona tantarainao. Ianao safidy azy aloha. Fa diso combat ianao raha io ny eritreretinao fa adverseranao. Diso combat ianao. Raha zanakao ny eritreretinao adverseranao, diso combat ianao. Raha ny vola no eritreretinao fa adverseranao, diso combat ianao. Ary raha reo ny edivanao dia tsy harisy an'ireo mandrakizay ianao. Tsy harisy an'ireo. Raha fomenomeno mavadinao ny edivanao, tsy maharisy an'io zany ianao. Tsy mitapo an'izany ny vavan'io. Ary tsy anankiresy zany io. Eo fotsiny izy mody mangina mbola ho avy izy. Enregistreny daholo ny atidohany aloha inona avy ny défaut rehetrarehetra. Dia petahany ianao ny tsy napoizinao mihitsy. Dia mivoaka amin'izay ilay zany an'izany ko mba mpivavaka, za mba saina hoe ndao hoetiketina vavaka, za tsy handeha. Toetranyity ary tsy miova mihitsy hatr'izay vavahana. Diso combat-tsika raha ny zavatra hitan'ny masontsika no eritreretintsika fa hiadivana, no eritreretintsika fa atao izay hampilamina azy, no eritreretintsika fa ho alamina, no eritreretintsika fa hanaovana hetsika tahaka izao, hanaovana zavatra tahaka izao. Tsy adintsika io. Reraka ny sainao, firifiry zanak'Andriamanitra, reraka ny sainy. Tsy ampanangatanana, fa firifiry no miaina an'izany zavatra zany. Firifiry zanak'Andriamanitra tsy te hanao intsony. Tsy te hanao intsony. Lewa, reraka, tsy manan-kerintsony a. Lazao kely ny eo akaikinao, ny ao an-tsainao, za tsy ilazo. Misy olona tena manao zany efa ao anatin'ny sainy ao. Efa braky, za tsy hanao. Dia maninona? Sady miaino an'izy amin'io, izy nga miala, miaino an'izy. Dia maninona? Eny ary. Miady combat tsy hanao ianao. Dia reraka ianao. Raha itobilinao io foana ny edivanao isaky ty dia maty foana. Ary izy tsy maty raha tsy efa mipôzipôzy tsara ianao. Zany ny fanaony ireny. Izy tsy maty raha tsy hanala baraka anao. Rehefa ianao ratsy fekanao tsy maty zany, mandeha tsara. Fa ianao mikostara iny, alany baraka etsy ampovoanina nosy etsy ianao. Tsy amboka be manosika anazy. Hitazay vahoaka rehetrarehetra te. Dia tezitra sy miadinareo mivadiny amin'io fatina tôbily io. Fa tsy io ny adversera.
azonareo ve le izy tsy io no adversaire diso komba raha io no idivana aza miady amin'io zany fa tsy maharesy an'io ianao tsy resinao jerevo amin'ny baiboly rehetrarehetra fa zavatra combat déséquilibré daholo ny ao rehetrarehetra tsisy naharay ary tamin'ny fotoana anankiray mba nisy an'izany hoe ny fandanja le isa resy le zanak'Israely afa-baraka nisy tany anankiray zay tafiditra tao Kanana ry zareo ozy izy rehetrarehetra avy niady tamin'ny tsy niady moa zany fa le filma mampimebe iny niodikodinana le tanàna dia nianjera hitany zanak'izy ohatra mety hiady atsy amin'ny tanàna anankiray amin'izay hoe ai ny anarany ozy izy rehetra vitsikely ao aza alefa mitarika tafika rehetrarehetra fa manjary reraka ny olona fa 2 ihany alefa na alefa ty 2 nitsongony le nitsopony le ponina tao ay tsirairay avy afa-baraka nitsoka ny antehitra tamin'ny fananany ny antehitra tamin'ny fahaizany ny antehitra tamin'ny mbola niatrika an'le komba ihany hoe tiany komba anay faresy sasenao zanak'Andriamanitra fantaro izany kombanao tsy kombanao le hita maso tsy izy io ampahirezo an'izay ny any anatinao any tsy kombako rehefa mivavaka aza io hita maso io foana volosana amin'ny tompo isaky ny mihetsika le Egyptianina Jesosy ahina ny idiranao amin'ny Egyptianina Jesosy o Farao manana kiraro inona raharahina zao kiraro Farao any satria zareo kapany anaovany zany Farao manana lefony inona raharahina zay lefony Farao any Farao manana fiarovatratra fiarovan-doha manana an'izao le adversaire anay mahafantatra ny any na mahafantatra ny any inona raharahina zay mahafantany any na mbola ampahafantariko azy ary filoha-jaina inona raharahina azy zany tsisy raharahina azy zany satria maninona tsy kombanao tsy atinao raha mbola miady amin'io ianao dia reraka ianao satria tsy tohanao zao zay mihitsy le tenin'ny Saoly ny resaka tamin'ny Davida Saoly tena azo Saoly mihitsy le resaka anaka ohatra ny hitako eto mipozy Saoly efa mba zokonjokony kely miresaka amin'le zandry kely ohatra ny hoe zay sy Israel zany anaka tsy tohanao zao niady amin'io fa ianao biby ny mba fiandrinao mpiandry andro ondry kely tany ianao izy efa mpiady hatrehany ainany fa Davida mahafantatra fa Andriamanitra momba azy tsy manao korakora Davida nge tsy niady korakora tamin'ny Goliaty tsy totondry tsy fasafasy fa ery lavitra fotsiny izy miaraka amin'ny atsa mitady fitaovana mampime kely tamin'izay mbola kely nisy le atao hoe zexa reny tsisy an'izany tsony amin'izao tady mirehatra reny dia atao fritidritika ohatra mampatahotra izay zany ny komba izay mitranga déséquilibre dia averiko eto le resaka tsy komba tsika rendraitra rehefa mirava zany ty fotoana ty dia mila mifampiresaka ianao sy ny sainao aloha fandamina tsara nareo ao anatin'io kokoa eo aloha ndao tsika hiresaka aloha ahoana le resaka pastera teo ndao hifanarahana tsara aloha fa indraindray mantsy misy aminareo manondrana zahay sasany manaiky ihany hoe tsy adinay on'io satria izay ny tenin'Andriamanitra fa nareo misy manondrana rehefa avy eo vadika indray le izy ka alao hifanarahana dia ny eto hoe tsy io zany ny aditsika tsy io ny aditsika zay mitranga eo araka ny teneniko teo raha volan'ny problemanao dia tsy io ny adinao raha vady ny problemanao dia tsy io ny adinao raha zanaka ny problemanao tsy io ny adinao asa ny problemanao tsy io ny adinao rehefa hita maso tsisy adinao daholo reo fa adin'Andriamanitra daholo reo Andriamanitra miady amin'ny Farao Andriamanitra miady amin'ny Goliaty Andriamanitra miady amin'ny Amalekita Andriamanitra ny manao ny hetsika rehetrarehetra ozy Paoly miresaka zahay ozy izy tsy velona araka ny nofo zay na dia velona araka ny nofo ary tsy mba miady araka ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa tsy avy amin'ny nofo fiadian'ny tafikay fa mahery avy amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy
ny tapany ao anatin'ilay izy nitohana amin'izay, inona ary ny adintsika, inona ny adintsika. Ositsika tamin'ny teny teo, ny adinao dia ny mangina. Mangina ny adinao. Ny adinao dia ny mangina. Fa zao ny vavanao dia tsy anaiky angingina fotsiny fatany zany. Problema misy ko angina. Ny sainao, le mangina mantsy raha lasana bavy tsy tia molotry tia any, tia mety vita eny mangina, mangina tia. Fa ity saina ity mandehandeha grave be io. Ianao fa mametraka le problema, tampotampoka eo tsaroany tampoka le izy. Fa tsy tokony anao an'izao ve aloha kosa. Fa ianona mihitsy nye mahatonga lezina anao an'io, raha tsy izy tsy oatra zao, ianona mihitsy nahatonga an'io. Zay le komba zany a. Verinao tsy komba, ianao fantatro izany diso, izany nanondrina, dia ianao ny tontona lezy, dia iverinao tsy komba ny ampanginana io saina io, mangina ho ahy ianao, aza mametsiny anazy zany ianao. Ianao aza memenina zany ianao fa mangina ianao. Ary eo indrindra ilay tenin'Andriamanitra mangina ianao. Eto ny zanak'Israely eto tonga dia ilay tsiny ho an'ny Mosesy, ory Mosesy zay efa laza taminao hoe avelao aho izay hijanona ty Egipta hanompo afarao, fa alohanay velona eto Egipta manompo ny Egiptiana toy izay maty any amin'ny zany tany efitra tsy fantatra misy azy zany, zany tantarainao zany. Mangina ny asanareo zay izy Mosesy, mangina, maharenina. Ary tsy ny vava ny mangina, fa ny saina ny mangina, ampanginina io. Tsy ny saina rery ihany ny mangina, fa ny fo ihany koa mangina. Ny sentiment, Jesosy ale sasakely, Jesosy ale sasakely, vonjeo ohatrany hoe tsy fantatry ny tompony tokony ataony. Mangina ianao ry sentiment, mangina ianao ry sentiment. Ity saina ity tsy mahalala fa tsy nieritreritra no avy. Zay foana fonctionnement io atidohantsika olombelona io. Ozy hoe tsika olombelona ihany ny zavaboary miay ny ho avy. Tsy mbola nahita mihitsy ianao totoo ka andinika an'izany hoe mambaobaoay zany efa rako ty afaka roa taona. Dia hitsindroka foana ve ny atao raharaha fa tsy mbivoatra mihitsy ty fiainana ity. Tsisy azy zany. Ny totoo mitsindroka dia vita ny androany, mihinana izy eo, tsy mieritreritra ny rariva kory izy. Ozy Jesosy miresaka tsinjo vovory manidina. Tsy mba miasa ireny, tsy misasatra ireny ny raina reza ny an-danitra mitsinjo azy mameo azy zay tokony hoaniny, zay tokony antranony. Fa raha olombelona tsy mety io atidoha io raha tsy mieritreritra n'izany zavatra zany. Tsy mety ity saina ity raha tsy miady ny tsy tokony ho kombany. Ny zanak'Andriamanitra ity saina ity tsy natao hieritreritra ady hafa. Tsy natao hisaintsaina ny fomba ahombiazana, ny fomba andresena ny fahavalo. Dia ahoana tsy hianatra ve? Mianara. Dia ahoana tsy hiasa zany? Miasa. Dia ahoana tsy mba manao projet zany? Manaova projet. Ataovy izay tokony ataonao. Fa ity saina ity miala sasatra. Fa kombao aho zany fa tsy hamenina fotsiny. Ka io anaiky hipetrapetra-potsiny zany. Ary ny tena problema efa zatra nampiasainao izy. Zay ny tena olona an'le tantara. Efa zatra ny asa izy hatramin'izay, vao mahita Egiptiana dia efa avy indray tsika zany, nefa efa resy foana zao isaky mihetsika. Efa resy foana zao isaky mihetsika, mbola miketrika any ahoana ny andreseko an'ireny, efa resy foana. Miodika ve resy, miodika vanana resy, mitsambikina resy, miafina mbola hitany any. Tsy maharesy ny problema isika, tsy maharesy ny ady isika, tsy maharesy fakapanahy isika, tsy maharesy fanenjehana isika, satria tsy natao hiady amin'ireny isika, fa natao hampanginana saitsika. Amen. Amen. Saka misy ady ianao, dia inona ny anjaranao anatin'ilay izy? Mangina. Jesosy eo indray ilay adinao. Anao io raha vao mitady saintsaina ny atao anaty saina ato hoe dia ahoana zany, dia teneno ny saina hoe ry saina, anazy io, anazy io ka, anazy io, io vazavaza be io, anazy io, io milelalela be io, anazy io,
io mitaraina be io anazy io ny aretina tsy fahavalinao, tsy fahavalinao, resy ianao. Za mahatonga olona mamoy fongy raha lasenapavy, za mahatonga olona mamono tena, za mahatonga ny olona tsy manao tsony, za mampatonga ny olona milavolefony. Resy izy, resy aho izy, resy. Tsisy ninina azoko atao intsony. Ka ianao raha tsy tianao no resy, menao fa tsisy anangatanana amin'izany hoe za tena te ho resy mihitsy. Na tsy te ho resy ary ianao fa resy foana ianao hatramin'izay, fa raha tsy tianao no resy, dia omeo an'Andriamanitra ny komba tokony ho anazy, dia ny komba tokony ho anao no hiadivo. Ahoana amin'izay ary, etika amin'ilay fitaovam-piadiana amin'izay fahamarantsika mba tsy ho lava loatra ny hafatra. Ahoana amin'izay ary, inona ilay fitaovam-piadiana izay ampatonga andresy ny adiko? Efa identifie aloha ilay adinao. Sao dia mbola misy tsy mahita ny adiny ihany ohatran'ny mbola tsy tiana azoko izany ilay izy. Efa hitanao ilay adinao. Ny adinao dia ianao. Ny adverseranao zany tsisy afa-tsy ianao. Ianao ihany ny adverseranao. Io sainao io piketrika be io ny adverseranao. Vavanao mpimemena io ny adverseranao. Ny teninao mandeha izy ny obolony mandeha falefa teny tsy tsaroana. Mandeha fotsiny ho azy. Io ny adverseranao. Io ny adversera. Tsy ilay olona nanondrana ny adversera. Tsy ilay olona nampitikizo anao ny adversera. Azahany mieritreritra, azahany miady. Raha te amin'ny metsiny ianao, raha tena mangididy be ny lelanao, te amin'ny metsiny meo indray mandeha. Dia afaro amin'izay lela zay afa-po tsara zay tsy mahazo memena tsony manomboka izao. Fa hiady ny aditsika amin'izay tsika, fa tsy ny olona intsony ny problema manomboka izao. Fa an'Andriamanitra ny mandamina izay tokony halamany ambadika. Zay any. Izay ainy any ainy, na mahafantatr'olona izy, na mahafantatrinina izy, na ahoana na maninona velao ho any fotsiny. Any iny. Ny anahy ny problemako amin'izao fotoana izao dia ahoana ny toerako amin'ny fiadanana miaraka amin'ny Kristy. Ny anahy ny problemako amin'izao fotoana izao dia ahoana ny toerako amin'ny fitsarana miaraka amin'ny Kristy. Ahoana ny afahako mifaly ao amin'ny Kristy. Dia rakitra amin'izay ianao miaraka amin'ny fitaovam-piadianao. Fitaovam-piadian'i Davida tsy misy zavatra hafa. Fitaovam-piadian'i Israely tsy misy zavatra hafa. Fa ilay fitaovam-piadiana nge mbola avy amin'Andriamanitra ihany. Tsika mpiadiana. Fa ny fitaovam-piadiana avy aminy ihany. Izy zany manao ny aditsika atao-kilany. Fa ilay ady izay asaina ataontsika ihany koa. Dia mbola izy ihany manome ny fitaovam-piadiana. Ny fitaovam-piadiana ahafahanao mampangina ny sainao. Ny fitaovam-piadiana ahafahanao mampangina ny lelanao. Dia tsy ny hoe Andriamanitra tsy andrinareo andrina ihany, tsy mampangina an'io zany. Ny fitaovam-piadiana tsy karazana verset miketrika valifaty. Misy verset ao anatin'ny Baiboly ao tena ohatran'izany mihitsy. Satria tamin'ny andro zanak'Israely zany. Tamin'ny andro ny olon'Israely zany. Ka mba ohatran'izao izay rehetra mieritreritra nisy ratsy Andriamanitra. Fa tsy izany ny zanak'Andriamanitra. Fa fitaovam-piadiana hoentinao mampangina ny sainao. Dia tsisy afa-tsy ny vavaka. Izay zava-dehibe indrindra. Vavaka ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny tenenin' Jesosy ny boky Luka 4:20 mivavaham-bahery ianareo. Dia mandositra an'izany zavatra ho avy izany. Mila vavaka isika. Natao hivavaka tsy raina izy ny an-danitra. Fa natao hivavaka tena relation intime amin'Andriamanitra. Rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, dia mangina ho azy ity zavatra ity. Fa raha vao ratsy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tena nahotononina amin'ny anaran'i Jesosy mangina ary, mangina io 10 sekondra, dia miverina memenina indray izy. Na ho apetraka ao ary ny vavanao hoe tena délivrance sa mahery vaika. Sy auto-délivrance sa mialina ny devolo mampiteniteny foana amin'anaran'i Jesosy. Tsy mety zany. Ianao fotsiny anamelo tena eo hoe tena misy devoly azy zany. Tena mbola voafatotra azy zany. Tena mbola misy isany devoly. Raha vao tsy mahery ny vavaka tsika. Raha vao tsy mibanjina aloha ny tenin'Andriamanitra, zay ilay tenin'Andriamanitra miresaka hoe mijery an' Jesosy tompo finoana sy mpanefa azy.
miandro ny teny fikasana, miandro ny fataterahany teny fikasana, dia fenona vavaka ny anatin'ny fo any. Amenna. Amin'ny alalan'ny mivavaka mameno fonao iny dia tsy mivezivezy fanahinao. Rehefa tsy mivezivezy fanahinao dia tsy mamoriporina fisainana izy, dia tsy mitady vahaolana maro isan-karazany izy ialana ao anatin'ilay ady sy ilay zavatra mahalatsaka maro isan-karazany. Fa tsy milamina mihitsy ny anatin'ny saintsika any raha tsy mivavaka isika. Tsotra be, mahafinaritra be ny teny Jehova ny ady, Jehova hiady ho anareo fa ianareo anginy. Mahafinaritra be miteny izany, dia mahafinaritra be mitanisa verse maro isan-karazany. Za tsy andahoanao na foy anao akory, na hainao daholo ty verse rehetrarehetra fampaherizany ty. Isy arivo lava eo kavananao, ray alina lava eo ka isy arivo lava eo anilanao, ray alina eo kavananao, fa ianao hijery maso fotsiny, hitanao fa malina ampanao ratsy makatsy makaroa. Feno verse ao anatin'ny tokantranonao, mbola iovitrovotra ihany ny fonao, mbola hisalasala ihany ny sainao. Rehefa sady tsy mijery ianao banjina famaletso, no tsy ampivavaka ianao. Zay fotsiny anjaranao. Miatrika ady ianao, mila ampivavaka tsara. Zay fandeha. Tsy vavaka mitaray, tsy vavaka mitoloko, fa vavaka mifandray amin'Andriamanitra. Vavaka manolo-tena. Jesosy io, anao. Zanakao. Tsy atoka Tompo, vadinao io. Naiza misy aho, nininy tarihanao aho, na ao anatin'ny fafambaraka, na ao anatin'ny problema, na ao anatin'ny fanandratany fiarana amin'Andriamanitra ihany koa misy zavatra tsara be dia be, fa tsy ny ratsy ihany ny tantaray. Fa na inona na miverina zero ary io fiainako io, na miverina zero ary ny fiainako, amapolo taona ny arianao zavatra, fa na miverina zero ary ny tantaram-piainanao, miverina tamin'ny ianao mbola mpitovo, nefa ny taonanao tsy naveriny, fa nananao naverina, fa ny taonanao mbola iny ihany iny, tokony hoe samy mba naverina rehefa naverina. Fa nahoana mety lalana hitondranao. Zahanao Jesosy, ary orinao aminao ny fonoko, atoky anao ny foko. Zany ny vavaka izay fampiresana amin'Andriamanitra. Dia mangina ity saina ity, dia mangina ity vavy ity, dia milokaloka amin'izay ny vava, dia miresaka amin'ny Tompo hoe, lay olona novonjy ianao, mitsaoka anao. Lay olona nanaovanao izay tianao atao, tsy izay ataon'ny olona, tsy tenen'ny olona, na tsara tenen'ny olona, na ratsy tenen'ny olona, na nome volan'ny olona, na isitona amin'ny fananako rehetra ny olona. Tsy reny ny fahavaloko, anao reny. Fa ny za ihany, ty tenako ty. Ary ty tenako ty dia ampiako ovoka eo anatrehanao. Ity saiko ty dia ampiako ovoka eo anatrehanao. Zay ny tenen'ny Paoly eto dia amin'ny marintsika. Na dia velona amin'ny nofo aza ozy izy izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo. Zany hoe tsy nofo, zay tsy miady amin'ny nofo zany. Zay tsy miady amin'ny zavatra mitranga sy hita-maso zany. Zay tsy miady amin'ny hita-maso. Zay tsy mampiasa fedina amin'ny hita-maso. Tsy totondry sy daka, tsy fahalalana olona, tsy vola aman-karena. Tsy zany ny fitaovana ampiasainay. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fedina ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava n'inona ozy izy? Ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana, anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mambabo ny hevitra rehetra alaiky any Kristy. Ny ty tantara ity dia tantara miresaka mikasika an'ireo olona rehetrarehetra ao anatin'ny, satria zany le tantara ohatra zao hoe, zay na makitsika le andeny voalohany hoe, zay rehefa eto aminareo dia malefaka hony, fa rehefa tsy eo imasonareo hony dia masika hony. Fa tsy zany izay ozy izy Paoly, fa zay dia mampanaiky anareo ho eo ambany fifehezan'ny Kristy daholo. Azonareo le tantaran'ny Paoly? Rehefa tsy eo imaso zany dia ohatrany hoe manambitamby. Rehefa eo imaso zany dia ohatrany hoe manambitamby, ohatrany tsy tena sa.
fa rehefa ny ambadika any dia masika be tandremo misy an'izao a tandremo ohatran'izao a tandremo ohatran'izao a dia tsy azony koritianina le resaka hoe tony zany mpibedibedy foana ny ataony tony raharaha miteniny tsy mety lava fa ozy paoly tsy izany inge ny ataonay e fa ny ataonay dia mampanaky ny fievitrareo anaky an'i Kristy dia tahak'izay ihany koa ianao miadinao mampanaky ny fievitrao anaky an'i Kristy. Rehefa manaky an'i Kristy ny fievitrao izay nany atao hoe mpandresy. Averiko rehefa manaky an'i Kristy ny fievitrao, rehefa mangina ny fievitrao manaky an'i Kristy dia mpandresy ianao. Ary rehefa mangina ny fievitrao dia miteny Kristy. Raha mbola io mbola mimena faharoviana ihany, fahahoana ihany, fa maninona tsy atao azao. Tsika tena ohatran'ireny mpanao baolina, ohatran'ilay olona mijery baolina ireny, dia tena vendrana. Efa eo ambodi-by eo mbola tsy maty any. Fa ndana milatsaka ao raha tonga eo ambodi-by akory ianao. Tsy tonga eo zany ianao, namoramora ny atongavany iny baolina iny ambodi-by, tsy tonga anao eo zany. Dia tahakan'izany mihitsy tsika tena tsika mandinika ilay fiainantsika Jesosy raha mba ataonao ohatran'izao, raha mba misy kely ohatran'izao fotsiny dia tafavoaka iny tsy mila zavatra be dia be fa anana kely fotsiny dia zay dia tsy mba fonao Andriamanitra mba mihinana anana kely dia fievitrao zay. Fa manomboka androany ny fievitrao manaky an'i Kristy. Rehefa manaky an'i Kristy ny fievitrao dia mpandresenao ny dikan'izay. Tsy maninona le ady io ady io Andriamanitra mandamina izay tokony halamina eo. Io tsy mahatratra anao zany ny Egyptianina amena. Zany iny tena atahorantsika hoe tratra ny Egyptianina, tsy tratra izany ianao hoe. Mba paherezony namanao akaikinao, tsy tratra izany ianao hoe. Zany ny fomba fisainandraha olombelona vidividiny jery vidiny entana dia inapako raha izao tsy tonga any amin'izany ianao. Ianao fotsiny matahotra melohan'ny fotoana. Ianao mahita le chiffre dia ampiororon'ny taremarika eo, taremarika ave dia mampiororo. Ozy le namana anankiray izay billet imprimen'ny olona nge iny taratasy ivalozanao iny e. Taratasy imprimen'ny olona tamin'ny andro Nixon tany États-Unis. Tsy azo nitokisana intsony ny vola dolara satria naninona ny letika ny Amerikanina ina nataony Nixon nanao mpanjaka président zany Nixon zany so iverinareo ianaran'inona zany Nixon zany. Président zany nasaina nanao impression ana billet nomboka tonga saina ny olona fa izy ity azo imprimenao fotsiny zotra zany ohatran'izany ny fandehany. Zany billet io, zany io zavatra io dia tsika amin'ny lavolefiny eo anatrehan'izany zavatra. Tsy aditsika izany raha lasenam-pavy. Samy efa niatrika an'izany tsika fa aza teninina iny ianareo amin'ny lamina be dia izany ny teninareo. Samy efa niatrika an'izany daholo. Fa tsy izany niatritsika. Ary tsy reny ny edivana, tsy vola ny edivana, tsy arena ny edivana, tsy mpandrava fananana ny edivana. Tsy izany, tsy kalalao sy arafesina manimba ny edivana. Ianao fotsiny rera-po eo. Mediva mikalalao ange. Miaraka fatezeranao rehetra dodafy amin'ny boty le kadratra. Rapitso dia misy hafa be da be indray tonga eo. Nao fotsiny reraka eo. Fa tsy reny ny adversera. Tsy mpanamitra ny adversera. Fa ianao, ny fonao, sainao, ny fanahinao, ny vavanao, ny tenanao ampetra eo ambany fitondran'i Kristy. Io vavy io asay vao misaotra an'Andriamanitra io. Kefa izao ve manjo mbola misaotra mangina ianao, misaotra tsika. Misaotra tsika na vary tsisy laoka ary amenna. Taovy matavy tsara fisaorana rehefa vary tsisy laoka misaotra Jesosy ohatr'izany le matavy. Tsy azonao inona le matavy. Rehefa manify izy misaotra Jesosy. Olona resy izy zay, misaotra Jesosy. Rehefa resy zay misaotra le endrika efa ketrona be any anaty. Rehefa matavy mandresy tsara izy misaotra Jesosy. Raha misy olona mihaino tena henan-kisoso ravitoto izany laoka izany. Raha zao fomba filazana azy zany, fa ka hivavaka le olona mandresy zany, amena. Vavaka le olona mpandresy zany, tsy resy ny toe-javatra. Vavaka ho an'ny vadinao, ianao tena heno mihitsy le chaleur na vavaka misaotra Jesosy ny amin'ity vady ity. Mbola ifandiniana aloha inona le azo isaorana momba azy. Inona ny azo isaorana momba azy. Fa isaorana fotsiny aloha.
fa misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Izany no fampizarantsika te olona mpisaotra, olona mpandresy, mandresy ny vavany, mandresy ny sainy, mandresy ny tebotebony, mandresy ny fidoty rehetrarehetra, ny fisalasalana, mahery mivavaka tsara. Hitanao fa izay atrehanao fa gaga ny olona mijery, tsy milofika izany, tsy reraka izany, mbola mitsiky foana, mbola mioky tsara ny volo. Rehefa resy izay mantsy tsy vita tsony io volo. Raha vehivavy ianao mbola mandimandina tsara ny tarehy, fa tsy hoe vao mandalo ady dia efa hita hoe tsy mahavatena mihitsy. Isan'andro tena rehefa anona tonga dia ao tsara, mirafitra, complet daholo. Vao miatrika ady, lava be ohatry ny fanday be ilay volomaso. Miasa ny saina. Zanak'Andriamanitra tokony handresy ny fisainany, handresy ny teniny, handresy ny momba azy rehetra. Manana posture na vainqueur tsara. Tsy manantena handresy ny Egyptiana fa ny Egyptiana ho aferan'Andriamanitra. Fa ilay olona tena mandresy ny fony sy ny sainy, ty fo ty midoboka normal tsara mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Izany ianao ny mpandresy izany, amen, azonao izy. Doboka normal tsara. Fa tsy isaky ny mandondony zao, zay le mpitakotrosa. Zay le zao. Ho ahy ihany koa izany afatra izany fa tsy ho anao rery ihany. Hita ny tompo tsy kelikely mihitsy ny fiainantsika ihany. Fa misy ny olona matahotra mandondony. Satria surprise foana izy ilay andondony, ary ilay ao an-tsaina mihitsy tsy mba mieritreritra mihitsy ny hoe ilay mandondony, olona anatitra zavatra, olona anatitra fahasoava. Avy lao izy hiditra avy lao, tsisy manao azava vao mandondona dia efa ratsy ny saina. Zany ilay profo vao misy ohatran'izany, tonga dia teneniko izy ndana vao efa izany dia hivavaka. Mbola tsy milamina ny anaty koany. Fa aiza ve vao misy mandondona dia efa ratsy ny eritreritra. Vao misy zavatra mienjera amin'ny alina dia tsy mba misy mieritreritra mihitsy hoe dadabe Noely anatitra zavatra mihitsy. Fa tonga dia mpangalatra foana ny ao anatin'ny sainao. Dia rehefa tsisy mieritreritra izany mihitsy tsika hoe olona anatitra fahasoavana zany, tonga dia olon-dratsy foana, olon-dratsy zany, olon-dratsy. Fa le saina ny anaty efa zatra loatra, tonga dia mifonctionne. Fa manoko izao miaditsika dia mandresitsika. Dia olona faly miaraka amin'Andriamanitra. Tsy olona frustré miaraka amin'Andriamanitra. Tsy olona miandro, mauvaise surprise foana miaraka amin'Andriamanitra. Fa olona faly, olona mankasitraka, olona mpivavaka tsara. Ifadianitsika amin'ny farany volana, azangonina ny lista problemanao, fa aza misy atononao amin'ny fitahiny rehetrarehetra. Izany ny tokony hoentinao amin'ny farany volana. Amen. Dia miravoravo ianao miaraka aminy. Amen. Toetsangantsika hivavaka. Afitsoriny tsy adinao, tazomin'ny adinao. Raiso ny fitaovam-piadiana dia mpandresy ianao manomboka androany. Samy mivavaka arak'izay tarihan'ny tompo azy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotoboka.